mamerina ny fiarabana aminao izay tonga eto indray amin'izao takariva mafinaritra izay omen'Andriamanitra antsika izao mirary soa anao mba ataony Jesosy tsapanao anefa tena tianao izy ka dia ahery anao ifaly anao. Amaky tenin'Andriamanitra isika amin'izao maraina amin'izao tolakandro izao dia ohabolana ray 2023 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ohabolana toko voalohany ary ny 2023 dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Miverena ianareo ho amin'ny fananarako, indro ahitiko aminareo ny fanaiko ary ampahafantariko anareo ny teniko. Halleluja. Apitsika ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Matio toko 12:20 dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko 12:20. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny devoly dia fa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery handroba ny entana raha tsy afatony alohan'ny mahery dia vao handroba ny ao an-trano izy. Halleluja. Anao ve afaka anao halleluja? Vakitsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20 asan'ny apôstôly 9:20 voalohany 2. Ary izao no niseho raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitety ny tany ambony Paul ka tonga tany Efesosy ary nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe, efa niraisinareo ve ny fanahy masina fony voniny ianareo? Ary ireo nanao taminy hoe, tsy mbola renay akory na misy ny fanahy masina na tsia. Inona? Ary rehefa nametrahan'ny Paul tanana izy ireo dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo sady naminany ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra. Halleluja. Farany vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia toko 7:20 dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy bokin'ny Jeremia toko 7:20. Miverena ianareo ry zazam-piodina, fa ho sitraniko ny fiodinanareo. Indreto manantona anao izahay, fa ianao no Jehovah Andriamanitray. Foana tokoa no anantenana famonjena avy amin'ny avoana sy ny tendrombohitra marobe. Marina tokoa fa ao amin'ny Jehovah Andriamanitray ny famonjena ny Israely. Halleluja. Afatra lehibe tonga amintsika amin'izao ankehitriny izao. Lehibe ny afatra menantsika tamin'ny maraina
isaorana ny tompo ny amin'ny zany ho tahian'Andriamanitra anie ny ara-panahy itsika ary rehefa tahian'Andriamanitra ny ara-panahytsika mandeha ho azy ny ara-nofontsika zanak'Andriamanitra. Ka androany takariva dia misy zavatra iray zay iangaviany Jesosy ianao zay tonga eto mitalao aminao Jesosy amin'ny alalan'ny mpanompony miangavy ianao mba hanao inona mba hiverina amin'Andriamanitra ianao, mba hiverina amin'Andriamanitra ianao amin'ny fonao manontolo, amin'ny sainao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao manontolo, mangetaeta Andriamanitra. Isika rehetra zay tonga eto raha manaika an'izany ianao dia hifaly Andriamanitra, faly ny anjely, faly ny mpanompon'Andriamanitra, faly ny fanamasina ary dia ho ampifalian'Andriamanitra koa ianao. Isa mba maniry mba ho ampifalian'Andriamanitra amin'ity tenatena ny taona ity, miverena amin'Andriamanitra. Zany ny tenin'Andriamanitra izany. Mazava ny oabolana 2:3 mampiverina atsika amin'Andriamanitra. Ary tsy zany ihany fa be dia be ny tenin'Andriamanitra izay miangavy ianao, tenin'Andriamanitra velona miangavy ianao mba hiverina aminy. Dia engany mba tena hovalianao izany fangatan'Andriamanitra zany, ka tsisy andahany zany na dia ray azy, tsisy anamaritena na dia ray azy, fa isika rehetra dia hiady hiaraka iretina hoe Andriamanitra indreto izay manantona anao, miverina aminao, fa ianao no Jehovah Andriamanitra. Mety ve zany raha lasana bavy eo? Ka dia samia mahereza ao amin'i Jesosy amin'ity andro androany ity. Fa misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 3:20 mandeha anakatoroy manatrika ny avaratra izao teny izao hoe miverena arô ry Israely, mpiodina hoy Jehovah, tsy andasaka ny fahatezerako aminareo aho, fa mindra fo aho, hoy Jehovah, tsy tahiry fahatezerana mandrakizay aho, kanefa ekeo ny elokareo, fa tamin'i Jehovah Andriamanitrareo ny nanotanareo, ny odinanao, ny vezivezina kany amin'ny hafa ianao, teny ambany hazo maitso rehetra, ary tsy mba nakatoy ny feoko ianao, hoy Jehovah, miverena hoy Jehovah. Halleluja. Sambatra ianao fa mbola mpiveren'Andriamanitra, sambatra isika fa mbola mpiveren'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao, tombontsoa lehibe izay omen'Andriamanitra ianao dia tena ny zava-dehibe mihitsy, dia tena ny zava-magaga mihitsy, dia tena ny zavatra tena ilainao mihitsy, dia tena ny zavatra tena fototsy ny ara-pananao mihitsy, ary tena ilay zavatra tena hibatanao makany avoan'ny lanitra dia ny fanahy masina. Halleluja. Iza mba tia handray ny fanahy masina? Nandray ny fanahy masina ianao tamin'ny omaly, nandray ny fanahy masina ianao tamin'ny maraina, raha vonina hiverina amin'Andriamanitra ianao, mena ny fanahy masina ianao androany. Iza mba maniry an'izany? Mazava ny tenin'Andriamanitra oabolana 3:20 miverena ianao ho amin'ny fananarako, indro ahitiko aminareo ny fanahyko, ampahafantariko anareo ny teniko, ilay zavatra tena tsara indrindra, ilay ain'Andriamanitra mihitsy ahidina ao aminao. Matoa tenenina hoe ahidina dia tsy zavatra kelikely zany, fa tena raha miverina amin'Andriamanitra ianao dia ho fenona amin'ny fanamasina ianao. Tena ilayntsika ny fanamasina, tena ilay ny fiangonantsika ity ny fanamasina, tena
ilainy Jesosy mamonjy. Tianao androzy ve zao asan'Andriamanitra izao? Fanahy masina amin'ny vahaolana rahalasy anabavy. Raha marina izany dia manao aleloia isika. Inona amin'ny vahaolana ankoatra amin'ny fanahy masina? Anao inona isika? Inona ny ataontsika? Sa ve tsy ilayntsika izany sanatriany izany dia inona ary no ataontsika? Tsy hariavana. Raha tianao androzy zao asan'Andriamanitra izao, fanahy masina. Fanahy masina amin'ny vahaolana. Fanahy masina mampaiky. Miaiky ny mpanota. Rehefa mirotsaka eo aminao ny fanahy masina, mirotsaka amin'ny rahalahy, mirotsaka amin'ny renim-pianakaviana, dia hiasa eto ny fanahy masina. Ary na dia izay mpanota any amin'ny ataontsika hoe any an-tany mena any, dia hoentin'ny fanahy masina maketo. Stolon'ny fanahy masina maketo. Ny fianakavianao tsy mety mibebaka. Ilay mpiara-mianatra aminao, ilay mpiara-miasa aminao, ilay fianakaviana manenjika anao. Rehefa mirotsaka aminao eto ny fanahy masina, dia ny fanahy masina tsy hamela azy tafandrimandry ho tonga eto izy, tonga eto izy, bebaka izy, tomany izy, anenina izy, andray fanapakevitra izy, ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy izy. Mo tsy mahafinaritra ve zany rahalahy sy anabavy eo? Betsaka amin'ny fanahy mamitaka miasa amin'izao andro farany izao. Raha fanahy izany ny ilainao, dia izao tena betsaka amin'ny fanahy mamitaka miasa. Tsy mila miverina amin'Andriamanitra avy dia mahazo. Tsy mila. Ny sasany ara andidina efa mitondra hety ny pasteur dia andidina amin'ny palitao dia manatona izay tia azo fanahy masina dia rahetsy. Dia milahatra amin'ny mpino. Tena kely ohatra n'iny sisa ny akanjon'ny pasteur sisa fa lany ny mpino ny vidiana. So ihany fa ny akanjony laniny fa tsy ny tenany. Kanefa raha tsy mitandrina izy dia mbola ho lany ihany izy ny ray andro andro. Be dia be fanahy mamitaka. Fanahy ny devoly. Tsy mila miverina amin'Andriamanitra izany. Tsy mila mifadianina 7 andro izany. Tsy mila mifadianina izany fa tonga dia mahazo. Dia mijoro vavolombelona hoe feno fanahy masina rahalahy. Feno tena ohatran'ny tsy tany ambonin'ny tany mihitsy avy ohatran'ny teny amin'ny volana. Hay ve tany amin'ny volana ianao e? Ry havanao, tsy mbola makany amin'ny volana aloha isika fa andaontsika ifadianina 7 andro verina amin'Andriamanitra aloha. Izay tapa-kevitra dia manao aleloia mafy. Tsy mbola makany amin'ny volana aloha fa andaontsika ifadianina 7 andro verina amin'Andriamanitra aloha. Ry havanao, aza manaiky ny fampianarana maro samihafahafa ianao. Hoe olona tsy miverina amin'Andriamanitra akory tonga dia feno fanahy masina. Tsisy fifadikanana akory. Tsy mifadianina isa-taona, tsy mifadianina 10 taona. Dia nefa feno fanahy masina. Za manokana aloha ry havana dia mandinika ihany aho. Raha toa ka tsy mifadianina lava ny tenako. Dia nefa feno fanahy masina. Mampatahotra ihany izany. Ary amin'io nefa feno fanahy masina fa mbola mandainga. Ary amin'io feno fanahy masina fa mbola mangalatra. Ary amin'io feno milaza fa feno fanahy masina nefa manao zavatra tsy mazavazava any anatin'ny taxi brosy. Any amin'ny afony. Mampalahelo. Be dia be ny olona. Feno an'izany fanahy ratsy. Fanahy mamitaka izany. Avelany mivavaka ihany fa azoniny amin'ny tady. Avelany devoly manao batisa ihany fa azoniny amin'ny tady. Avelany makany am-piangonana ihany fa azoniny amin'ny tady. Tsy ilayntsika izany zavatra izany. Fa ny tena ilayntsika dia ilay fanahy masin'Andriamanitra marina izay nirotsaka tamin'ny apôstôly. Ianao ve mba voninandray an'izany zanak'Andriamanitra? Fanahy masina tena ilaina, mampaiky. Tsisy manamary tena izany. Tsisy manamary tena izany. Tsisy izany. Miaiky daholo rehefa tonga ny fanahy masina. Miaiky fa diso. Miaiky fa tsy mendrika. Miaiky fa diso. Aza mieritreritra hoe rehefa vita batisa ianao dia marina. Aza mieritreritra hoe rehefa tonga eto isan-kalahady ianao dia marina. Tsara be izany. Fa tsy ampy izany. Fa mila miverina amin'Andriamanitra ianao dia ho fenona ny fanahy masina ianao. Aleloia. Iza mba mangetaheta an'izany. Aza
Asan'ny apôstôly toko voalohany, azo hery nareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo vavolombeloko any Jerosalema, Jody, Samaria, hatrany amin'ny farany tany, hatreto akoron-drano. Halleloja. Mba tianao ve azo hery rahalasana bavy? Tsy hery avy amin'ny zava-mahadomelina, tsy hery azo, tsisy fiverenana amin'Andriamanitra nefa to misy hery, to misy zavatra mibisibisika amin'ny fototsofoka, atao tsofoko mihitsy rahalahy. Teo nisy anjely nresaka tamiko rahalahy, dia nefa tsy mifady anina akory, dia nefa tsisy fiverenana amin'Andriamanitra. Ry havanao, Andriamanitra dia tia anao, tia anasoa anao, tia ameno anao izy, ka afatra lehibe miverena amin'Andriamanitra ianao. Halleloja. Ahoana amin'ny fomba hiverenanao amin'Andriamanitra? Amin'ny fifatikany sy ny fisaonana rahalasana bavy. Halleloja. Joel toko faharoa no ahitantsika zany. Tenin'Andriamanitra mahafinaritra zany. Joel toko faharoa andininy 12. Koa noho izany ankehitriny noho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifatikany sy ny fitaomany sy ny fisaonana, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Halleloja. Aza misy manamaritena rahalasana bavy, efa ny Jesosy ve ny fonao rehetra, sa ny atsasany ihany, sa ny fahefany ihany? Ny zavatra amidy eny an-tsena ny misy atsasany sy fahefany. Sao dia ny ampahefatry ny fonao no nomenao an Jesosy? Tsy mety amin'ny Jesosy zany, fa ny zavatra ilain'i Jesosy dia ny fonao rehetra, ny hevitranao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Halleloja. Ary tsy vitavita fotsiny amin'izao izy io, fa mila mivavaka sy fifatikana. Vavaka sy fifatikana. Raha mpivady ny saraka dia hoe hiverina antsika dia atao fotsiny ny resaka dia mandoava 5 alina, dia iny aho fatamy tsara zany. Fa raha hiverina amin'Andriamanitra tsy vitavita fotsiny, tsy vitavita fotsiny amin'izao. Tsara daholo ny ezaka rehetra ataonao, fa raha tianao tafaverina amin'Andriamanitra tsy maintsy mivavaka sy mifady anina rahalasana bavy. Tsy maintsy mitsara teny ianao, tsy maintsy manombo ny nofo ianao, tsy maintsy manao fitsara-tena ianao, tsy maintsy mampahory ny tenanao ianao. Raha ny fadisotsika ny jerena, tena olona tsy tokony ohatr'izao isika, fa ny famindrampon'Andriamanitra no mbola mahatonga antsika ho toy izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra mbola mahatonga antsika ho toy izao. Kanefa izany fahasoavan'Andriamanitra izany tsy mamela anao hoe zay ataonao dia ataonao, na te fady ihany ianao na tsy te fady ihany ianao. Fa raha tianao verina amin'Andriamanitra tanteraka, dia mila miverina amin'ny vavaka sy ny fifadikanana ianao. Dia izao, rotsaka aminao ny fanamasina rahalasana bavy. Sambatra ianao raha manana ny fanamasina. Mba teo sambatra ve nareo renim-pianakaviana? Mba tianareo ilamina ve ny tokantranonareo? Mba tianao voafonjy ve ny zanakao rehetra sy ny taranakao miverena amin'Andriamanitra amin'ny fifatikany sy ny fisaonana, dia ho tanteran'Andriamanitra ny nofonofonao ary dia ho faly ianao. Halleloja. Ozy ny tenin'Andriamanitra teo, raha ny fanahin'Andriamanitra no amoahako ny tevolitra, dia izany no mana-pirofo fa efa eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, efa tonga ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny fanahy masina no amoahako ny devoly. Rehefa manana ny fanahy masina ianao, tsisy devoly tafitoetra eo anoloanao. Hiala ny devoly amin'ny tokantranosika, hiala ny devoly manimba ny asan'ny tananao, hiala ny devoly manimba asan'Andriamanitra. Androso ny andra ny asan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba tianao ve mba androso izao asan'Andriamanitra izao? Anao hiverina amin'Andriamanitra, dia hitiko aminao ny fanahiko izay ny tenin'Andriamanitra. Misy olona ny hariavana manana ny fahasahimpona mamoaka devoly, nefa tsy manana ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy mbola nandray an'izany atao hoe batisa amin'ny fanahy masina izany. Riavanao, tsy hoe midoka ny devoly
fa Andriamanitra mihitsy no niteny hoe devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona. Izy ary tsy niteny hoe mandehandeha tahaka ny kankana, ny hoe mandehandeha tahaka ny vitsika, fa Jesosy mihitsy no niteny hoe liona mierona. Ary Baiboly dia miteny hoe iny Satana ozy tonga latsaka any aminareo tahaka ny varatra. Izy tsy miteny hoe tahaka ny bozy maty io na hoe tahaka ny zavatra kelikely faneno, fa tahaka ny varatra. Dia nefa be dia be ny zanak'Andriamanitra tsy manana ny fanamasina, tsy manana ny fanamasina. Ny ramatoa anankiray izay mpiara mivavaka amintsika dia tena fanotsorony mihitsy ny azy hoe mba moramorao ihany ty fandroahana devoly ty. Zany very avana fotom-pampianarana avy aiza indray. Ny rahavavinao enao mpeny vita batisa, zay mba fotom-pampianarana entinao am-piangonana hoe moramorao ihany ny fandroahana devoly. Tsy haiko hoe inona zany ny tenitenenina amin'io. Nefa dia mpeny vita batisa mpandray fanasan'ny tompo. Io mba filazana, tsy atao hoe filazana tsara fa filazana mampalahelo, hoe mba moramorao ihany ny fandroahana devoly. Nefa amin'ny lafiny anankiray dia rehefa dinihana dia ohatrany hoe misy mamarina azy ihany. Satria ahoana tokoa moa olona tsy manana ny fanamasina, tsy mbola vita batisa amin'ny fanamasina, ahoana moa izany olona izany mandroaka devoly? Ohatrany raha marina, ohatrany tena mila fitandremana marina. Za kory tsy miteny aminao hoe moramorao ny fandroahana devoly, fa niteniteneniko aminao miverena amin'Andriamanitra amin'ny fifadikanana 7 andro alasanabavy. Iza ny vonina amin'izao ankehitriny izao? Rotsaka aminao ny fanamasina, resy io devoly io, tsy mampitahotra atsika io, tsy atahora atsika io, resy amin'ny anaran'i Jesosy io, isaky tsatsika amin'ny herin'ny ran'i Jesosy io. Fa sao aloha miverena amin'Andriamanitra rahalasanabavy. Mba tianao ve mba andresin'ny devoly rahalasanabavy eo? Tsotra fotsiny ihany, verena amin'Andriamanitra amin'ny fifadikanana. Rotsaka aminao ny fanamasina. Rehefa ao aminao ny fanamasina, io fanamasina io amoanao ny fanaratsy, na mbalavelona io, na tromba io, na inona, tsy tafitoetra ao natrehanao, na dia tsy miantso pasteur azy ianao, fa ianao ihany no mivavaka ho an'ny marary. Sitrana ireny amin'ny anaran'i Jesosy, satria nahoana miasa amin'ny fanamasina rahalasanabavy. Mahafinaritra izany dia ataontsika aleloia amin'izao ankehitriny izao. Ka dia mahereza ry havana, mahereza ho amin'izany. Na dia ho antsika reny mpianakaviana dia zavatra tena ilain'ny reny mpianakaviana zany atao hoe fatsara-tare zany. Tena ilain'ny reny mpianakaviana zany ary na dia atao ny tsangatanana hoe iza no mba tena ohatrany hoe mba maniry an'izany dia samy maniry an'izany daholo tsika. Ka izao ny sosokevitra reny mpianakaviana, fanahy masina. Fanahy masina, halleloia. Rehefa ao aminao ny fanahy masina dia misy fatsaran'Andriamanitra eo aminao, halleloia. Tena lamody faran'izay ambony indrindra ny amin'ny lamody rehetra dia ny fafenoan'ny fanahy masina, halleloia. Dia raina ny tompo amin'izao ankehitriny izao, ny Baiboly mihitsy no miteny hoe hanolotra ho an'ny malahelo ao zony, hanome azo fatsara-tare ho solon'ny lavenona sy diloilo fifaliana ho solon'ny fanahy rera-dreraka sy ny sisa sy ny sisa. Isaia 1:20. Jesosy faminaninany amin'ny Jesosy hoe ny fanahin'i Jehovah tompony ato amiko, satria izy naniraka Toriteny soa mafaly amin'ny malahelo. Dia mitohy izany. Ary amin'ny andininy manaraka dia milaza hoe hanolotra ho an'ny malahelo ao izy io, hanome azo fatsara-tare ho solon'ny lavenona, fatsara-tare ho solon'ny lavenona, alleloia. Ka noho izany re dia tsotra ny vahaolana, tsy misy olombelona ratsy zany, fa tsara daholo izay olona rehetra namboary ny tanan'Andriamanitra. Fa ny zavatra tena ilaina dia izao, oka ho fenoana amin'ny fanamasina ianao, alleloia. Anao alleloia mafitsika amin'izao ankehitriny izao. Dia ho reny mpianakaviana misy ny voninahitr'Andriamanitra. Raha vao mijery anao amin'ny mpanota tete hibebaka izy, alleloia. Vehivavy mahery ampiasain'Andriamanitra ianao, alleloia.
mahataona olona ianao, mahataona fianakaviana, mahataona ny ankonanao, mahataona ny mpiara-miasa aminao. Ampiasain'Andriamanitra ianao, omen'Andriamanitra valim-pitia lehibe ianao, androso ao asan'Andriamanitra izao. Alleluia. Oreny mpianakaviana ampiasain'Andriamanitra ne ianao. Mahafinaritra ny ariavana za mibatisa amin'ny fanahy masina zany a. Batisa amin'ny fanahy masina zany tsy mampanaonao foana zany, raha tena fanahy masin'Andriamanitra marina. Tsy hoe feno batisa amin'ny fanahy masina dia nanala-kanjy io ny ranabavy ranony. Batisa amin'ny fanahy masina zany tsy mamparary, tsy mampavaky loha, tsy mampisaviritaka, fa milamina. Ary ny sasany dia matahotra aloha dia ataoko moramora ihany ny vavaka fa sao dia feno ny batisa eo ka mitsikasika, tsy mampitsikasika, tsy mangala baraka anao zany. Androany dia esory ao anatinao ny tahotra, fa ny fanahy masina dia te-hameno anao amin'izao ankehitriny izao. Mety aminao ve zany raha lasanabavy? Jona mpanao batisa dia niteny, za dia manao batisa anareo amin'ny rano amin'ny fibebahana. Ilay avy ao ariko mahery no za, tsy mendrika meny kapany aho. Izy anao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Raha tsy ilaina ny batisa amin'ny fanahy masina, tsy niteny an'izany Jona. Tsy niteny an'izany Matteo 7:1. Tsy niteny an'izany Luka 7:9. Tsy niteny an'izany ny tenin'Andriamanitra reo. Tsy niteny an'izany Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly 1. Azo herina Jesosy dia niteny hoe mijanona eto tanànan'i Jerosalema, ambara-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo indrindra. Jona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Jesosy no niteny an'io. Jesosy ve zany dia manao ny zavatra tsy fanao? Manao ny zavatra tsy mahasoa anao ve Jesosy? Jesosy mampirisika an'izany. Na dia ny testamenta taloha dia efa naminany an'izany. Ataontsika ahoana moa ny andresin'ny devoly, andresin'ny fitsangatsangana, andresin'ny fahotana, andresin'ny filana amin'izao any farany izao. Fa matoa Jesosy niteny an'izany, ilainao zany, mampandresy anao zany. Kitenitsika teo asan'ny apôstôly 7:20. Be dia be ireo zanak'Andriamanitra mivavaka tany Efesosy. Ary rehefa mivavaka izy ireo dia nanolo tena, dia natao batisa. Dia nefa rehefa napetraky ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fanontaniana Paoly hoe efa niraisinareo ve amin'ny fanahy masina, dia osy mivaly tena hoe tsy mbola fantatray na efa tonga zany na mbola tsy tonga, na efa nilatsaka zany na mbola tsy nilatsaka. Dikan'izay tsy mbola nisy nandray ny fanahy masina. Vita batisa fa tsy mandray ny fanahy masina. Mazoto mivavaka fa mbola tsy manana ny fanahy masina. Mampatahotra izany mpivavaka tsy manana ny fanahy masina. Mampatahotra izany, mampangovotra izany. Ary na dia ny baiboly ary dia tsy manaiky an'izany, na dia Paoly apôstôly dia tsy manaiky an'izany. Dia voaterina metraka fanontaniana izy hoe efa niraisinao ve? Izy sy ny teny hoe dia tohizo fotsiny, efa mety zao fa dia andao fotsiny. Fa Paoly apôstôly dia zao tia ny zanak'Andriamanitra izy, tia ny tsy diso fanantenana ny zanak'Andriamanitra, tia ny tsy ho afa-baraka, tia ny tsy ho menatra. Nilazainy ny marina hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina. Dia ireo moa tsy mbola nisy nandray ny fanahy masina, dia nampianatra azy Paoly apôstôly, mivavaka ho azy. Ary rehefa izany izy ireo koa dia nangetaheta, ary isaorana ny tompo rehefa nivavaka tamin'izany fotoana izany, tena mangy azy ireo ny fanahy masina. Alleluia. Feno hery, feno fahasoavana, feno ositra, olona azo itokisana andry ny asan'Andriamanitra, satria nahoana feno fanahy masina. Alleluia. Tiany Jesosy fenoana amin'ny fanahy masina ianao raha lahy sy anabavy io. Tiany Jesosy fenoana ny hery ianao, ka ny tokony ataonao miverena amiko izy dia izao ho ahitiko aminao ny fanahiko. Alleluia. Iza mba te handray an'izany fanahy masina izany. Tena faly Andriamanitra raha tapa-kevitra ianao, raha mangetaheta ianao, tena faly Andriamanitra. Aza manao tahaka n'ilay lehilahy anankiray tany Samaria, azan'ny apôstôly 4. Tena resy lahatra izy, natao batisa izy, fa tsy mbola manana ny fanahy masina. Tsisy fanahy masina, tsy mbola tena miova. Ary dia rehefa tonga Petera
dia nivavaka ho an'ireo olona ireo satria fantatry Petera fa mbola tsisy manana amin'ny fanamasina ireo. Tsy mety nefa zany Jesosy mamonjy tsy manana amin'ny fanamasina zany. Olona itory filazantsara tsy manana amin'ny fanamasina. Fahaizana fotsiny ve zany nanaovana ny asan'Andriamanitra? Fombafomba fotsiny ve nanaovana ny asan'Andriamanitra? Tsy ara-lasanabavy, tsy nekeny Petera zany. Petera sy John voatery ny alavilavitra avy any Jerosalema, nandany vola amina karena tonga teo Samaria. Faly dia faly nahita nyreto olona efa manomboka mivavaka, fa saingy ny teny kosa fa mbola tsy ampy, mbola mila fenona amin'ny fanamasina. Ary dia nampianarina reo mivavaka, miverina amin'Andriamanitra reo, mibebaka reo, rotsaka tamin'ireo ny fanamasina. Alleloia. Miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Taony nanao arak'ilay fanamasina nyrotsaka tamin'ny andron'ny apôstôly, nanao fiteny maro samihafa. Fa raha tena dinihana reo dia teny fantatra ihany reo. Any amin'ny tanàna misy azy, izay ny teny arabo dia teny fantatra zany amin'ny arabianina. Izay ny teny egiptianina dia teny fantatra zany amin'ny egiptianina. Fa amin'ny tsy egiptianina kosa dia teny tsy fantatra le izy. Nisy fiteny jiosy tao, nisy fiteny potoanina tao, ary raha nisy malagasy tao dia zao mety nisy teny malagasy ihany koa. Ka rehefa mameno anao ny fanamasina dia mety hiteniteny hafa ianao, fa mety hiteny malagasy ihany koa ianao, satria ny teny malagasy dia teny tsy fantatra amin'ny firenena hafa. Ka na teny malagasy na teny tsy fantatra, zava-dehibe dia ianao feno ny fanamasina ara-lasanabavy. Alleloia. Ianao tena feno herin'Andriamanitra, feno ny fanamasina amin'ny mpianatra, miala ny tahotra rehetra, miala ny akanosana rehetra, miala ny fakamoana rehetra, nisy fahazotoana tamin'izy rehetra, satria nahoana feno ny fanamasina izy ireo. Ry zanak'Andriamanitra, maniry mafy Andriamanitra, zany ny zavatra tena irin'Andriamanitra, mba tonga anao feno ny fanamasina tahaka an'ireo zanak'Andriamanitra tany Samaria, mba tonga anao feno ny fanamasina tahaka an'ireo zanak'Andriamanitra tany Efesosy. Maniry mafy Andriamanitra, engane mba tsisy anana fasasai-pona, iady amin'ny devoly, iady amin'ny fanaratsy, nefa tsy manana amin'ny fanamasina akory, nefa tsy manana ny herin'Andriamanitra akory. Famonotena izany ry havana, ka ny mety aminao dia miverena amin'Andriamanitra ianao, hoidina aminao ny fanamasina. Alleloia. Iza mba mangetaetan'izany manao alleloia. Ny olona rehetra miverina amin'Andriamanitra mivavaka sy fifadikanina, tsisy miala maina zany. Tsy maintsy mahita ny voninatr'Andriamanitra ireo, tsy maintsy mahita ny fahatsaràn'Andriamanitra ireo. Ary raha isika rehetra izao samy miverina amin'Andriamanitra, ho avy ny fifazam-panahary ara-lasanabavy. Alleloia. Tsy resinao zany io fahotana io, tsy resinao zany io ota io, fa raha tianao andresy fahotana, verena amin'Andriamanitra mihitsy aloha. Mila mibebaka ianao, mila misaona ianao, mila manafay ny tenanao ianao, mila miaritra ianao, miaritra mivavaka sy fanokana tena. Rehefa manao an'izany ianao dia rotsaka aminao ny fanamasina. Ary zany fanamasina izany dia tsy hiala aminao, mandra-pialanao ety ambonin'ny tany. Alleloia. Ka dia ahoana moa zany fiverenana amin'Andriamanitra izany? Miverina amin'Andriamanitra amin'ny vavaka sy ny fifadikanana. Raha vao manana fanapahan-kevitra fotsiny ianao androany hoe hivavaka sy hifadihananao, hamangy ianao Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Zay rehetra manana fanapahan-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra amin'ny vavaka sy fifadikanana dia zao, hamangy ianao Andriamanitra, anampy ianao Andriamanitra. Ny fotoana dia zao, tsisy fotoana malalaka zany, manokana fotoana. Zay mihitsy ny anaran'ny fifadikanana hoe fanokana tena. Aza manary ny fahasahinao zay misy valiny lehibe. Raha ianao reriny mety tsy havitan'izany 7 andro zany, saotra mpanompon'Andriamanitra isika, izay nametran'Andriamanitra fitarihana tao am-pony, mitarika antsika hivavaka, mitarika antsika hiverina amin'Andriamanitra, vavaka sy fifadikanana. Tena vaovao mafaly mihitsy zany, tena zavatra mahafinaritra mihitsy zany. Ka engane mba tsy horesiny any amin'ny province, mba tsy horesiny any amin'ny toerana maro samihafa, fa ny any ambany vohitra rehetra any zao ry havana dia efa samy miomana, efa samy mandamindamina
ka isika eto amin'ny foibeny Jesosy mamonjy tsy manaiky resy fa mandamina amin'ny fotoanantsika sy ny fiainantsika fa afaka sy tady an'Andriamanitra isika. Raha marina zany dia manao aleluia mafitsika amin'izao ankehitriny izao. Nao mora zany, nao sarotra izany, tanterahantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Zay manery tena rehetra ho asandratra Andriamanitra. Aleluia. Ozy nivaky tenintsika teo hoe indreto manantona anao zay Andriamanitra fa ianao no Jehova Andriamanitray. Jeremia 3:2 mazava zany tenin'Andriamanitra izany, mahafinaritra izany tenin'Andriamanitra izany. Miverena ianareo ry zazam-piodina fa ho sitrianiko ny fiodinanareo. Indreto manantona anao zay fa ianao no Jehova Andriamanitray. Engane mba fanapahan-kevitra tahaka an'izany ianao. Engane mba tsisy anamafy ny fony eto na dia raha iaza. Anana fahasahisaim-poana, mandroaka devoly fa tsy mifady anina, miady amin'ny fakapana fa tsy miverina amin'Andriamanitra. Aza misy mamono tena re raha lasa anabavy eo. Ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe aza mamono tena fa mbola ato ihany zahay e. Zany ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ilay lehilahy anankiray izay mamoy fo saka mono tena satria nandositra daholo ny gadra rehetra. Misy aty ve any amin'ny fiainanao any? Aza mamono tena fa mbola ao Jesosy ry havana, mbola azonao atonina izy, mbola misy fanantenana ho anao ao amin'ny Jesosy. Zao fotsiny ihany daontsika rehetra raha isaina indreto zay Jesosy ao manantona anao zay, tapa-kevitra zay, verina aminao zay. Foinay ny ota, foinay ny fahazaran-dratsy, foinay ny zavatra rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Tapa-kevitra izay verina aminao amin'ny vavaka sy ny fifadikana. Aleluia. Izany tapa-kevitra verina amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Fifaliana lehibe any an-danitra any. Aleluia. Raha tapa-kevitra ianao na dia izay tsy nangatahinao aza omen'Andriamanitra anao. Aleluia. Mino izany ve ianao raha lasa anabavy? Mbola velona sy miasa ny Andriamanitra ny Jesosy mamonjy. Aleluia. Mbola miasa eto izy, mbola velona izy. Te hita ianao, te hanampy ianao, te hanasitrana anao. Ny fakagana rehetra dia izao, tsy maintsy aloava ny fiverenana amin'Andriamanitra. Tsy misy fakagana zany hoe tonga ho azy nefa tsy miverina amin'Andriamanitra. Ary raha misy fakagana tonga ho azy, tsisy fibebahana zany, tsy mahasoa izany, tsy dia ilaina izany. Devoly koa mahay manao fakagana, ny omby asy koa mahay manao fakagana, i olona maro samihafa mahay manao fakagana, mazy mpanao mazy mahay manao fakagana. Fa ny fakagana avy amin'Andriamanitra ny ilaitsika, fitahin'Andriamanitra ny ilaitsika, fanasitranan'Andriamanitra ny ilaitsika. Raha za manokana dia aleoko maty toy izay sitraniny devoly, toy izay anaovan'ny devoly fakagana. Ry havanao, rehefa tsy mamonjy ahy Andriamanitra, rehefa tsy manasitra anay Andriamanitra, dia aleoko mitsotsotra eo ambony fandriana miandry ny fahafatesana. Fa tsy olana izany, fa ny fahafatesana azahoany zanak'Andriamanitra marina. Eny tombontsoa izany. Ka noho izany re zanak'Andriamanitra, raha tianao ahita vahaolana, raha tianao handray fakagana, handray fanasitranana, ahita ny asa magaga ataon'ny tanan'Andriamanitra, manafatra anao Jesosy, miantso anao Jesosy. Na iza tonga eto manampitamby anao. Miverena re raha lasa anabavy, miverena amin'ny fifadikanana sy ny fifonana sy ny fiekekeloka tanteraka. Dia milaza aminao aho fa iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra, seho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Iza ny tapa-kevitra verina amin'Andriamanitra? Mandinika anao Jesosy, mandinika anao Jesosy. Ahoana ny fanapahan-kevitra ao, ahoana ny eritreritra ao, mba vonina ny etsi-tena ve anao? Zay rehetra manetsi-tena dia izao, ho asoavin'Andriamanitra raha lasa anabavy. Ka dia mandinika Jesosy, mandinika ny tsirairay avy. Engane mba hanetsi-tena ianao. Aleluia. Engane mba hisy olona be dia be hanetsi-tena verina amin'Andriamanitra eto. Ka izao ny ataontsika, zay rehetra tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fifadikanana sy ny fisaonana, zay rehetra tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fifadikanana sy fisaonana, dia izao oka izy hitsangana amin'izao kehitriny izao. Aleo tsy manina mihitsy na dia tsy mitsangana ianao rehefa tsy te hiverina amin'Andriamanitra. Fa zay rehetra tapa-kevitra verina amin'Andriamanitra amin'ny fifadikanana sy fisaonana, dia mitsangana, dia atsangano ny tananao, dia kipizo ny masonao eo amin'ny toerana misy anao eo. Dia oka tena hivavaka ianao, oka tena hanantona an'Andriamanitra ianao, tena tia anao Jesosy, tia hita ianao Andriamanitra, tia nisoa anao. Ary ny fanahy masina dia
te hiditra ao anatinao, mangetaeta amin'ny fanamasina, mba manaiky ve anao, fa mba te honina ao anatinao amin'ny fanamasina, te amenanao amin'ny fanamasina, fa miankina aminao anefa izany. Rehefa tsy manokatra amin'ny varavarany fonao moa ianao, inona moa ny zavatra ho ataon'ny fanamasina? Fa kosa raha manokatra amin'ny varavarany fonao ianao, na dia androany aza dia afaka mamangy ianao amin'ny fanamasina, afaka mampahery ianao amin'ny fanamasina. Raha lasa anabavy ao, mba efa niraisinao ve amin'ny fanamasina? Ianao tanora zazavavy, ianao tanora zazalahy, tafandromandry ve ianao? Mbola tsy vita batisa amin'ny fanamasina, nefa miady amin'ny devoly. Ianao reny mpianakaviana, mbola tsy vita batisa amin'ny fanamasina, nefa mandalo ady mafy, mandalo onjam-piainana, mampatahotra izany zavatra izany. Sosikevitra ho anao, mandraisa fanapahan-kevitra, asa miady rery, asa mamoy fo, asa mamono tena, miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra. Na iza tonga eto, miverena, mandraisa fanapahan-kevitra, amangy anao Andriamanitra, ampifaly anao, ampahery anao Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Samia mivavaka, samia mivavaka, samia mivavaka raha lasa anabavy.